Ia fotoanantsika androany zany dia mikasika ny fanavaozana ny paikady nasionaly fampiofanana ny tontolo ambanivohitra na le stratégie nationale de formation agricole et rurale efa tany amin'ny taona 2024 izy io no nanomboka anaminanao azy dia toy ny fanao mipaikady tsara am'izao manao jery todika jery zay anatsarana azy arakarak'izay hita hoe inona mety lesoka na ihany koa hitana mety mbola azo ampiana ary indrindra moa inona no tokony atao mba ampifandrindrana amin'izany paikady zany amin'ny zava-misy sy ny ataotsy hoe cadre macroéconomique na zay lalatsainy sy ny telikady nasionaly entina mampandroso firenena anatin'izany ny programme d'émergence Madagascar fantatsika fa zany hoe ny any ambanivohitra zany dia tena manana anjara goavana be mihitsy fiarenany ambanivohitra satria ny valopolo isanjaton'ny tantsady malagasy ary io zany dia mila atranitsika ny fanavaozana ny fahaiza-manao ny fanatsarana ny fahaiza-manao ny ireo tantsara io mba hampitomboana ny tahampamokarana ary mba hidirantsika koa amin'izany hoe famokarana matianina moderna zany anatrarana ny fampianara-tsakafo izay vina ny filoham-pirenena vina ny velerano ny filoham-pirenena raha antsika manatanteraka mahafinaritra ny mahita hoe ny fahavonona n'ireo tantsara miofana ary izany indrindra ny tokony araraotsika teknisiana manampisa ireo ataotsika hoe encadreur ireo mpampiofana mba anomezana an'izay fahaiza-manao ho an'ny tantsara zay ampitomboana ny tapamokarana sy ny famokarana.